miobio an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo am-vavadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famondrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Aleloia, amen. Tompo Andriamanitra rainay eo, raisinay ho tompontsoa avy aminao ny iaino ny teninao ankehitriny. Toa Anne Marie, raha ny aino ny teninao teo tongotry Jesosy, dia mitenena Tompo fa vonina ny aino ihany koa izay ankehitriny, ary ampianaro izay mba hompiany mpakatoa aminaran'i Kristy. Amen. Faly miarabanao tratran'izao sabata mahafinaritra izao. Engany ity sabata ity dia hitondra fitahiana ho anao, hitondra fahasoavana ho an'ny ankonanao, ary izao fotoana izay laninao enonana izao fandarana izao dia tsy ho verimaina fa kosa hitondra fiadanana, hitondra fahasoavana ho anao sy ny ankonanao, dia mirary anao mba aharitra hatramin'ny farany eo am-pianonana izany programa izany. Dia mirary soa. Hoirako tokorira ilay fity mahery, fa fity avanama mamerina ny very. Iraolay fahefana be manovany mpanota, na dia malemy azare handresy izao ny ota. O ira, ira, ry foko ira, fa tena ty ilay mpamonjina. Iraolay fomangoraka rasendranao tomany, manarina rapotraka noho ny onjantany. O ira, ira, ry foko ira, fa tena ty ilay mpamonjina. Irao ilay mpiamina, miahisy mitandro, naitana misankamina, nalina nandro. O ira, ira, ry foko ira, fa tena ty ilay mpamonjina. Iraiko fa maharitra ny fitiavanao, mitaona ho an'andanitra, oninao mandrakiza. O ira, ira, ry foko
Ankehitriny de manasa antsika mba handray ny baiboly zay eo amintsika ka hiaraka maky ny ao amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Rehefa hita ny teny de avakina amin'ny anaran'ny Tompo. Zao ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo. Ary mitandrema tsara fandrao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy faka mangidy mitsimboka ampikorotana ka ho voaloto ny maro. Ary manasa anao mbola noho ny vakiteny ka hijery zay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fa sivy ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy. Apokalipsy toko fa sivy ambin'ny folo ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary koa izy tamiko soraty sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo de teny marin'Andriamanitra. Ankehitriny dia manasa anao mba hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zay ny amin'ny ty fotoana manokana ity dia ny fotoanan'ny sabata izany. Misaotra noho ny fiahinao anay, misaotra noho ny fahasoavana omenao anay, ary omenao tombonandro zay mbola afaka midera sy mankalaza ny anaranao. Tompo, mangataka aminao zay mba hamindra fo aminay ianao, ary ny zavatra rehetra zay hoenona, zay hojerena ary zay hotoriana de mba ho tafaletika ao am-ponay, ka ho vatifantsika izany, hitsimoka ary anana ny fahefany eo aminay any ny teninao. De mitenena famenanao izay, da io ny tsiraray avy amin'ny anaranao Kristy Tompo. Amen. Tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana isika dia ny fanatitra izany, ka ao anatin'ny sekondra vitsy dia manasanao mba hanomana zay efa nomanina ary vavaka mangina ao anatin'ny sekondra vitsy. Amen. Ny fanentanana fanatitra na ny lohateny zay nomenan'ity fanatitra ity de hoe inona ny toe-tsaina tokony hanananao eo ampiatrehana ny fanatitra. Andeha ho jerentsika ny eo amin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko fa enina ambin'ny folo ka ny andininy faharoa. Korinthiana voalohany toko fa enina ambin'ny folo ka ny andininy faharoa. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ho aminy avy ho rakitra na amin'ny inona na inona anambinana azy, mba ho vita rahateo ny famorim-bola mandra-pahatongako. Ny toe-tsaina zay tokony hananana zany eo am-panatanterahana an'izao fanatitra izao de hoe manokana, ny fanokanana zany tena zava-dehibe. Ny fanatitra zany dia tokony hatokana satria ho an'i Jehova. Ny toe-tsaina faharoa de zay voalaza ao amin'ny Deutéronomie toko fa enina ambin'ny folo. Deutéronomie toko fa enina ambin'ny folo dia ny andininy fa fito ambin'ny folo. Deutéronomie toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fito ambin'ny folo, zao ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy ny teny: fa aoka samy anatitra izay zakany avy araka ny fitahin'i Jehova Andriamanitrao izay omeny anao. Maro tsara le teny hoe fanatitra, anatitra izay zakany avy.
zaka fanatitra zay zakany avy araka ny fitahiany Jehovah izay omenanao. Ary ny toetsaina fahatelo zay atrehantsika ny fanatitra de zay voalaza ao amin'ny salamo 9:20 ka ny 9:9 salamo 9:20 hoe amin'ny anaran'ny tompo manomeza any Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo akanjany. Ay zany ny fanomezanao fanatitra de marika ny fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Ka de manasanao mba hanao ampohan' zany teny zany ary nitondra fitahinao anao ny izao vaky teny izao. Andeha isika nondrika lohantsika hivavaka. Tompo rainay zay ny an-danitra, ankehitriny zay de hanolotra ny fanatitra ho anao ka de hamasino izany ary aoka ho voninahitry ny anarao ihany. Fa tonona ny vavaka amin'ny anao Kristy Tompo. Amen. Miarabanao ankizy nahatratra ity sabaty ity, mino fa faly daholo ny ankizy tsirairay avy rehefa maheno fa andre tantara ho an'ny ankizy isika. Fa mialoha izany nefany dia andao isika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra izay tia anay any an-danitra, misaotra anao izahay fa nomenao an'ity sabaty ity.
ihain'ny teninao izahay mesofina mahay miaina izahay ary mitenena fa voninkiaina izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny lohateny tantarantsika raika izy dia manao hoe aza andrasana ela, aza andrasana ela. Tantarana tovolahy kely sy ny ray aman-dreniny no enoantsika androany raika izy. Simon no anarany. I Simon raika izy dia ireny ankizy izay kamo irahana reny sady tia mandaingandainga. I Simon zany raika izy manana toetra ratsy izay izy dia io kamo irahana sy tia mandaingandainga io mananatra anazy foana raika izy mamany kanefa tsy mety miova mihitsy Simon. Rehefa tsoneny izy dia teneny mamany hoe tsy mety io. Hiala neny nefa izy tsy miala akory. Taraina tany amin'ny dada amin'ny farany neny satria tsy hitan'izay atao. Rehefa nitaraina tany amin'ny dada neny dia niara-mivavaka izy mivady mba omen'Andriamanitra tsilotsaina. Indray andro dia niantso fianakaviany dada satria nahita hevitra. Andaontsika hitsangatsangana any ambanivohitra dia natsony Simon, Simon aveanao aty miomana fa andeha hitsangatsangana any ambanivohitra isika. Dia rehefa natsony Simon dia nanontany hoe fa ninantsika hitsangatsangana fa lery Simon fa andeha hitsangatsangana dia niomana aingana dia lasa izy telo mianaka. Rehefa nilalao teo amin'ilay toeram-pitsangatsanganana teo izy telo mianaka dia nisakafo avy eo dia niala sasatra kely. Rehefa avy eo dia natsony dada i Simon, avenge se aty Simon dia niaraka izy mianaka dia ary zareo kay mamboly hazo isan-taona eo amin'io tany izay nitsangatsanganany zareo io. Dia rehefa nifanantona izy mianaka dia nakeo amin'ilay tamboly misy an'ilay hazo. Tsy tapitapitra izay dia hozy izy dada tamin'ny Simon, aviana Simon aty ongody tsirairay ireto hazo anakefatra ireto. Dia fa ahoana ry dada, hazo nambolena ve dia ongotana? Ary fotsiny mibaiko ry Simon hoy dada. Rehefa avy eo dia nanongotra i Simon. Le hazo kelikely indrindra nongotana Simon, voaongony somatsara ilay izy. Dia nongotana indray manarakaraka dia voaongony ihany izy na dia somary elaela kely arany. Nongotana ny hazo fahatelo tena mipitika kely Simon niaraka tamin'ilay hazo izay voaongotra ilay hazo. Rehefa nanongotra ilay hazo fahaefatra nefa Simon dia tsy voaongony mihitsy teo. Tsy voaongony ilay izy hozy izy mantsy any dada, ampio ary dada fa tsy voaongotra ity hazo ity. Dia izy dada nanongotra ilay hazo izay raika izy voaongotra ilay hazo. Dia niantso Simon dada avy eo rehefa voaongotra avokoa ilay hazo anakefatra. Simon, inona kay zavatra tsapany se rehefa nanongotra ilay hazo? Hitany dada, ilay hazo nambolentsika farany iny mora ongotana kely dia arakaraky ny nampahela anazy ry dada fa ilay hazo nambolentsika voalohany dia tsy voaongotry mihitsy raha tsy nampiany dada. Dia fantatry ve ny dikan'izany ry Simon? Fa inona ny dikan'izany ry dada? No tsara raha fa ho hazavaiko hitany se ohatran'ireny hazo ireny mihitsy isika dia misy fakany. Arakaraky ny ela nambolena ilay hazo dia maniry ny fakany. Ny toetrantsika no fakany. Ary rehefa elaela maniry eo ilay hazo dia farany tsy voaongotra tsony. Raha toetra tsara ilay izy ry Simon dia tsara raha maniry ela eo. Fa raha toetra ratsy kosa dia tsy tsara ka aleo ongotana aingana. Dia izao rakizy izao ry Simon raha ohatra ka te hiala amin'ny toetra ratsy se dia mila tsy miandry ela. Aza andrasana ela vao ialana ny toetra ratsy ry Simon. Dia izao ihany koa raha misy toetra izay sarotra ialana dia mila mangataka amin'i Jesosy tahaka nangatahany sehana teo mba hiala amin'ireny toetra ratsy ireny. Andao nefa kitsika amin'ny Baiboly rakizy mba hakatsika lesona ihany koa avy amin'ny tantaran'i Simon iny. Hoy ny Hebreo 12 andininy 15. Hebreo 12 andininy 15. Amin'ny anaran'i Jesosy ary mitandrema tsara, fandrao hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy faka-mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro. Averiko le izy ary mitandrema tsara, fandrao izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao izy faka-mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro. Ny lesona tsy ho antsika zany rakizy dia izao
ny fakamangidy dia nitoetra ratsy tokony alana avy hatrany izany ary raha tsy vitantsika dia mangataka amin'i Jesosy isika hialana amin'izany fa nitoetra tsara kosa dia mifanohatra an'izay mila ambolena izany mba haniry fakany tsara. Andeha isika rakizy ametraka an'izany lesona izany eo ampelantanan'Andriamanitra ka ny ankizy rehetra dia amboly toetra tsara fa hiala kosa amin'ny toetra ratsy. Fa afaka isika rakizy. Izay malalo sotranao zahay efa nomenao lesona sarobidy manomboka androany izahay dia fantatray fa mila ialana avy hatrany ny toetra ratsy koa ampio izay Jesosy hiala amin'ireny toetra ratsinay rehetra ireny. Ampio kosa izahay mba hamboly toetra tsara hosolony ireny toetra ratsy ireny. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay mivavaka. Amen. Vaky teny fototra antsika izay novakina teo dia hitantsika tao amin'ny Apokalipsy 7:7 manao hoe ary hoy koa izy tamiko soraty sambatra izay natsona ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra. Dia ho tohizantsika izay tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Apokalipsy 7:20 ny 7 sy ny 10. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely 7 izay nanana ny lovia 7 izay dia ireto nitondra ny lovia 7 farany ka nanao tamiko hoe avia ety dia asehoko anao ny ampakarina vadiny zanak'ondry ary nitondra ahy tamin'ny fanahy ho any tendrombohitra sady lehibe no avo izy ka naneo ahy ny tanàna masina dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Iresaka ny amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry isika amin'ity fotoana manokana ity ary hitodika ho any amin'ny bokin'ny Matio isika manomboka hatreto ao amin'ilay Matio 10:20
izay ahitantsika ny amin'ny fanoharana ny am'ireo virjina 10 dia ny 5 endry izany sy ny 5 adala. Io andinitsoratra masina io izay manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 17 dia naintin'i Jesosy nanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra izay ho avy. Ary rehefa miresaka ny amin'ny ampakarina ny soratra masina na ilay hoe fofombady dia eto amin'ity toko 12 amin'ny Matthieu ity de tsy ireo virjina 10 akory ilay hoe fofombady ho ampakarina, fa ny fofombady ho ampakarina de maneho ny fiangonan'Andriamanitra. Zay zany aloha ny tsara ho fantaritsika. Ary rehefa nitodika tany amin'ilay apokalipsy tsika mahita ilay hoe ilay ampakarina dia lasa vadiny zanak'ondry, zany hoe nisy fampakaram-bady vita zany teo, na hoe atao amin'ny teny frantsay hoe nisy mariage vita, de ilay fofombady teo zany lasa vady. De tenenin'ilay apokalipsy hoe tsy iza io fa Jerosalema vaovao. Ilay Jerosalema vaovao koa zany dia maneho ny fiangonan'Andriamanitra aty aorianan'ny ilay fampakaram-bady na aty aorianan'ny mariage izany. Ka tsara petraka zany zay fa ilay fofombady zany de tsy hoe reto virjina 10 reto, fa izy ireo zany dia maneho fiangonan'Andriamanitra aty ao alohan'ilay fampakaram-bady. Eny ary, nde hovakitsika ny 1 sy hatrany amin'ny 17 amin'izany teny soratra masina ao Matthieu 12 izany ary hoarahantsika fanazavana isan'andininy izany. Vakitsika aminaran'i Kristy ny teny, ny fanoharana ny amin'ny virjina 10, fanoharana ny amin'ny virjina 10. Ary amin'izany fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka amin'ny virjina 10 izay mitondra ny fanalana ka nivoaka itsena ny mpampakatra. Zay zany nanoharan'i Kristy ny fanjakan'ny lanitra, nohariny amin'ny virjina 10 izany. Dia samy aseho ao amin'io daholo zany ny fiangonan'Andriamanitra aseho amin'ilay hoe virjina. Ary nahoana moa natao hoe virjina io fiangonan'Andriamanitra io? De lazaina izy fa virjina noho ny fahadiovany, noho ny fanekeny sy ny finoany an'i Kristy zany dia noraisina hoe virjina izy ireo. Fa ny fahasamihafana eo amin'izy ireo dia ho fantatsika miandalana eny ihany satria misy fahasamihafana mipetraka zany eo mialoha indrindra ny fihevian'i Kristy fanondroany. Amin'ny andininy voalohany io ihany de miteny izy hoe ireo virjina 10 ireo de nitondra ny fanalany ka nivoaka mba hitsena ny mpampakatra. Ilay fanala dia maneho ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Salamy 119 ny tenin'Andriamanitra amin'ny 115 de miteny hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny fanilo zany na ny fanala de hoentina maneho ny tenin'Andriamanitra. Ka ireo fiangonan'Andriamanitra ireo zany de manana ny tenin'Andriamanitra ao aminy. Zay ny ilazana hoe virjina izy ireo satria mitahiry ny finoana an'izany tenin'Andriamanitra izany izy mitahiry ny fahadiovana ihany koa sahala amin'ireny virjina rehetra ireny zany. Eo amin'ilay 1 de voalaza fa nivoaka itsena ny mpampakatra izy. Ny mpampakatra dia maneho ilay fiafaran'ny fotoana, maneho ny fiafaran'ny fotoana izay ionana indrindra amin'i Jesosy Kristy rehefa ho avy izy izany. Zay zany io hoe iona amin'ny mpampakatra io. Nisy fotoana ihany koa izy io rehefa tany amin'ny fiatombohan'ny fiafaran'ny tantarany tany ity, zany hoe manomboka teo amin'ny taona 470 teo, de nisy azo lazaina hoe ilay feo mamanton'alina ihany koa dia nivoaka mba hitsena ny mpampakatra ihany koa ireo olona tamin'izany izay niomana ny iona tamin'i Kristy saingy Kristy tamin'io fotoana io tsy nidina tetỳ an-tany fa niala tao amin'ny fitoerana masina ho amin'ny fitoerana masina indrindra. De ireto mpino teto an-tany reto zany no nivoaka hitsena an'io mpampakatra io izay nifindra toerana izany. Ao amin'ny 12 ary ny 5 tamin'ireo de adala, ny 5 kosa iendry. Nahoana moa natao hoe adala izy ireo? Adala ny nilazana azy ireo satria izy ireo dia nino ary niandro ny fihevian'i Jesosy Kristy fandroany, saingy kosa ivelambelany fotsiny ihany izany, to tsy latsapaka izany, to faly fotsiny
ny amin'ny fanantenana izany fiainana tsara ho avy izany izy ireo, ny amin'ny fiandrandrana ny paradisy tofaly, ny amin'ny hoe manana fahamarinana fotsiny, fa tsy niaina izany tao am-pony tsy nandraikitra izany tao am-pony izy ireo no lazaina hoe adala izy ireo no izany. Nahoana kosa natao hoe endry ireo dimy etsy an-daniny izany, lazaina endry izy ireo satria nanaika ny asan'ny fanahy masina tao am-pony, ary io fanahy masina io no nanova ny toetrany. Nanaiky ho tefeny ny fanahy masina izy ireo ka tsy ivelambelany fotsiny ihany no nandraisany izany tenin'Andriamanitra izay aseho amin'ny hoe fanilo na fanala izany, fa tena namaka tany anatiny. Kristy dia maneho an'izay fanoharana izay ao amin'ny filazantsara amin'ny fotoana hafa zay nijerevantsika, fa misy ireo izay nandray ny teny de namobe izany voa izay nafafy izany. Misy kosa ireo izay teny amin'ny tsilo sy ny sisa, ireo zany ny aseho an'ilay adala eo amin'ity andininy faharoa ity. Andininy fahatelo, fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra solika afitaiza. Nandray ny fanalany ozy izy ilay adala, voalazantsika teo ilay adala, fa nazavaintsika izay, de voalazantsika teo ihany koa ny fanala, voalazantsika teo fa ny tenin'Andriamanitra izany, ireo adala zany na hoe ireo fiangonan'Andriamanitra izay miaina ny fiainany ivelambelany fotsiny de nandray ny tenin'Andriamanitra ihany izy ireo, fa tsy mitondra solika afitaiza ozy izy. Ny solika afitaiza de entina maneho ny fanahy masina, ary tsy nanana fanahy masina tao am-pony izy ireo, zay le nanazavantsika azy teo zany, maneho fanahy masina. Noho izany de lazaina hoe adala zany izy ireo eo amin'io andininy fahatelo io. Andininy fahaefatra, fa ny endry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ny endry zany de maneho ny fiangonan'Andriamanitra, ny endry, ary nitondra ny fitondrano izy tao anatin'ny fitondrano de nasiany solika izany, ary ny fanalany ihany koa nasiany. Any hoe manana fitondrana manokana izy zany akoatrin'ilay fanalany, efa iainany zany ny tenin'Andriamanitra, zay ilay aseho an'ilay fanala, fa ilay fitondrano kosa zany entina maneho ny fo mahay mankasitraka, ny fo mahay mandray izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany. Efa eo am-pelantanany zany ny fahamarinana, ary ao am-pony izany. Io zany ny aseho an'ilay endry dia ny fiangonan'Andriamanitra izany, izay miaina ny fahamarinana. Andininy fahadimy, ary raha naharitra ny mpampakatra de samy rendriana avy izy rehetra ka de natory. Nisy fahatarana zany ny amin'ny fihevin'ny mpampakatra. Efa hitantsika any amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany, ary maro ary ireo mpaniratsira milaza hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiheviny, fa toa maharitra tsy miova ny andron'ny tany. De ohatran'ny taraiky tokoa ilay mpampakatra, kanefa tenen'ny tenin'Andriamanitra fa mahari-po amintsika izy. Tsy tia nisy overy isika izay mampatonga azy mitarehidrehetra io. Ho avy amin'ny fotoanany izy, mba ho fizahan-toetra antsika izany, ho fizahan-toetra ny fonoantsika. Hiavaka ny adala, hiavaka ny endry. Saingy tamin'ity fotoana ity dia nisy zavatra nitovizana izy ireo, samy natory izy ireo. Samy natory, maneho ny fiangonan'Andriamanitra samy natory, ohatry ny ao anatin'ny fahafatesana izany hoe samy natory izany. Kanefa miavaka ny endry, satria ny endry dia nirehitra teo ihany ny jirony izy ireo, ny fanalany izy ireo, ary raha naharitra ny mpampakatra de samy rendriana avy izy rehetra ka de natory. Andininy fahaenina, noho ny mamanton'alina de nisy antso hoe indry mpampakatra mivoamba hitsena azy. Nisy feo mamanton'alina zany, feo mamanton'alina. Indry mpampakatra mivoamba hitsena azy. Ny alina dia maneho ny fahamaizinana, fahamaizinana ara-panahy izany, izay toa hoe tsy tazana mihitsy ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny hiavian'i Jesosy Kristy zany, de iseho izany fahamaizinana ara-panahy izany, anjaka ny fampianaran-diso ary iseho amin'ny endriny samihafa izany, mialoha indrindra ny fiverenan'i Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Avy mpampiakatra nefany eo amin'io mamanton'alina io, mivoamba hitsena azy. Rehefa nandre izany feo izany izy ireo de izao ny toy an-teny, de nitsangana ireo virjinina rehetra ireo, ka samy namboatra ny fanalany. Nitsangana izy ireo ka samy namboatra ny fanalany.
mafinatra ilay hoe nitsangana izy ireo maneho fahavononana izany, to maneho fifoazana izany, saingy misy fifoazana ivelambelany fotsiny araka ny lazaintsika teo fa misy fifoazana tena izy. Samy namboatra mifanalana izy ireo izy zany hoe samy teo am-pelantanany ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Fa ny ankiray maneho ivelambelany fotsiny to fanantenana pokaty fa tsy latsapaka izany nipetraka teo amin'izy ireo izany. 15 dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Zay zany ny tenen'ny reto adala ireto. Samy mifo izy ireo, nisy fifoazana zany tao, de samy niomana, nisy fiomanana zany tao, fa ny adala ny teny hoe mba omeo kely amin'ny solikareo izahay. Lay solika ozy tsika de maneho fanahy masina izany. Omeo salany hoe eritreretiny hoe azo afindra amin'ny olona samy olona izany fanahy masina izany. Diso hevitra nefa n'izy ireo amin'izay fotoana izay. Mba omeo kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Tena diso hevitra izy satria io fanahy masina io de tsy azo afindra amin'ny olona samy olona, ary niporofony ireo hendry izany nanao tsia izy ireo amin'ny 15 manao hoe fa ny endry namaly hoe sao tsy ampy ho anay so anareo fa mandehana makany am-pivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. So tsy ampy ho anay so anareo izy fa mandehana makany am-pivarotra ianareo de mba any ianareo zany mahazo ny anjara anareo. Ny fanahy masina rehefa miasa ao am-po de miseho eny amin'ny toetra izany, ka io toetra io tsy azo afindra. Ny toetrako tsy azo afindra ho toetranao, ny toetranao tsy azo afindra ho toetrako. Fa ny fanahy masina mamolavola ahisianao de manana izay toetra arak'izay anefeny fanahy masina ahisianao izay izao sianao. Tsy azo afindra io. So tsy ho ampy ho anay so anareo izy fa mandehana. Teto zany nanomboka amin'ny fisarahana. Iavaka amin'izay zany ireo adala sy endry. Teo izy de nkambana, niara-natory, samy niaraka nikarakara ny fanalany, fa iavaka amin'izay zany izy hoeto, mandehana makany am-pivarotra ianareo izy. Eo amin'ny 15 fa raha mbola lasa nividy izy, tafasaraka amin'izay zany lay 5 adala sy 5 endry, fa raha mbola lasa nividy izy de tonga ny mpapakatra. Tonga ny mpapakatra. Zay voalaza n'lay 15, tonga ny mpapakatra. Ary izay efa niomana de niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary de narindrina amin'ny varavarana. Zay zany ny zava-miseho eto. Tonga ny mpapakatra rehefa lasa nandeha ireto adala ireto zany. Dia to maneho ilay fotoana manokana ny alan'ny Kristy tao fitoerana masina na kao fitoerana masina indrindra izany. Ary ireo endry izay nitahiry ny tenin'Andriamanitra tao am-pony no aseho andray ilay vonina ny ho ampakarina izany. Ilay vonina hiditra ao amin'ny fampakaram-bady izany voalazan'ny 15 hoe de niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady izy ireo ary de narindrina ny varavarana. Mielo kely ny fiavian'i Kristy ihany koa de ho avy izany fotoana izany, ho avy izy mpampakatra. Ary ilay varavarana mirindrina de maneho ny fetran'ny fotoana ny famindram-po. Isy fetrany zany ny fotoana ny famindram-pon'Andriamanitra. Misy fetrany, sahalan'ny zavatra rehetra izy io. Misy fetrany, ka ho avy io fotoana io, ho avy ny fotoana izay tsy ahafahana manoatra intsony, ka hiditra ao amin'ny trano fampakaram-bady tokoa ireo zay nasaina ary ny mpampakatra dia hitondra azy ireo ao amin'izany. 11 rehefa afaka izany de tonga ireo virjinina 10 adala, ireo virjinina teo ireo ka nanao hoe tompoko voay izahay. Avy izy ireo saingy efa voalaza teo amin'ny 15 fa nirindrina ny varavarana, efa nkatona ny varavara-pahasoavana. Tompoko voay izahay, voay izahay hoy izy ireo. Saingy adala tokoa izy ireo satria varavarana efa midy izay tsy azo kafana intsony no nantenain'izy ireo fa ho voaina. 12 fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Zay teny izay zany nilazan'ny mpampakatra azy ireo hoe tsy fantatro ianareo. Ny fanazavana hitondrana azy ity dia ilay fanala zany de fahamarinan'ny tena izay entina manazava ny tena.
ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra zany de mampahazava anao, tsy afaka hampahazava ny hafa izany. Ka izy ireo tsy fantatry ny tompo satria tsy hita teo aminy izay fahamarina ny tenin'Andriamanitra izay, tsy latsapaka tao aminy izay fahamarina ny tenin'Andriamanitra izay. Hany ka voaroaka izy ireo, tsy fantatra akory ianareo, ko am'izany membena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny tenin'Andriamanitra zany de mampitandrina antsika fa ho avy tampoka io fotoana io ho avy toy mpangalatra ny ilazany azy any amin'ny toerana hafa. Ka Kristy ao amin'ny Lioka 7:12 de mampahafantatra antsika sy manomety ny fikasana antsika. Manomboka eo amin'ny 7:20 izy de miteny hoe: de hoy ny anankiray taminy, tompoko, moa vitsy va no vonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona: misesea hiditra amin'ny varavarana eto ianareo, fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Zay zany ny tenen'i Kristy, ary eseho an'ilay virjina 5 adala eto zany io. Rehefa tapitra ny fotoana ny famindram-po zany de maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka hozy izy ny tompo. Anefa 5:20 amin'ny Lioka 7:12, rehefa mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona ao ala-trano mandondona ny varavarana ka manao hoe: tompoko, voay izahay, dia amaly izy ka hanao hoe: tsy fantatro na avy taiza ianareo. Ary am'izay ianareo dia hanao hoe: nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny an-dalambe ianay ianao. Fa izy iteny hoe: lazaiko aminareo, tsy fantatro na avy taiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Ireo izay manana ny tenin'Andriamanitra ka tsy miaina izany mandatsaka ao am-pony fa miaina mivelambelany fotsiny, miatsara velatsisa ala amin'ny fariseho, na de mitory eny an-dalambe azy, de hoy ny tompo hoe: tsy fantatro ianareo. Mampitahotra izany tenin'Andriamanitra zany, tsy mijanona eo Kristy. 9:20, ary any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroa nify, raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakanan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa de voaroaka any ivelany, any amin'ny fikotroa nify, any amin'ny misy ny fitomanina. Ary raha ho tonga avy any antsinanana sy avy any andrefana, ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny, ka hipetraka inany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary indro misy ao aoriana ho ao aloha, ary misy ny ao aloha ho ao aoriana. Mampitandrina zany ny tompo fa ho avy io fotoana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra io, ho avy ihinana eo amin'ny latabatra iarahana amin'ireo voavonjy ireo izay 5 endry izany, fa ny 5 adala kosa sanatriavina ho tavela any amin'ny fikotroa nify zany izy ireo. Ny tenin'Andriamanitra de mampitandrina antsika, ary tsy mitsahatra amin'ny mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny Lioka 7:15 ao ambadika kely an'ilay 7:13 teo, de hoy ny tompo, Lioka 7:15, lazaiko aminareo fa omeny rary mifaingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ho avy ny tompo, ahita finoana ety ambonin'ny tany ve izy? Hiavaka ny 5 adala sy ny 5 endry. Ry hava malala, manao antso antsika ny tenin'Andriamanitra, iverina any amin'ny Matteo 5:20 isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay 7:17 manao hoe: miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ny tompo ane omba sy hitantsika ka ahalala izay tokony ataontsika isika amin'ny fotoana mety. Amen. Efa ivelomako toko Jesosy, ataoko ny fitiavanao, nefa tiako koa izao tontolo izao, no andray ny fahasoavanao, nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalala
Jesús. Miaraka ivavaka isika. Misaotra anao zay Jehovah Tompo Andriamanitra rainay eo, nanome anay zany teny mahakasika ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry izany ianao, nanome anay ny fanoharana mahakasika ny Virgine folo, ary mampitandrina anay ny amin'ny toetry n'izao andro misy anay izao. Any aparany any hoy ianao any amin'ny epistily dia isy andro mahory, ny olona ho tia tena, ho tia vola, ary manana fafinaretana, tia fafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, ary manday izany herin'Andriamanitra izany. Ireo izay miaina amin'ny finoana ivelambelany fotsiny Andriamanitra no aseho an'izany mandany herinao izany. Ny irinay Tompo dia mba hiaina araka ny teny izay voalaza izahay, ary fanahinao masina hiasa aty am-ponay tsirairay avy. Ampio izahay mba hiara-dalana aminao mandrakariva, ka rehefa ho avy tsy eny amin'ny rao an-lanitra ianao, dia mba ho ampakarina tokoa izahay ary hiditra amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo olom-bovonjy rehetra. Ka mba hitany mpiaino sy mpijery tsirairay avy ianao, ary ampianaro izay mba ho mpiaino mpakatoa amin'ny anaran'i Kristy. Amen.